fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny 11 du Paradis Group ho anao izao ny fizarana faharoa amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe I kely be tratra. Tantara nosoratan'ny Toko Gérard Arabemanantsoa. Ireto avy ireo hanome aina ny tantara: Aina Fity, Aina Razafindrakoto, Tovo ary Landry Steven. Nandray fiosinana Tsitosa, Tovo Riambololona. Studio ny Brod. Tambia. Tambio. Entoko. Evi eo andavarangana eto ihany dry. Ie. Milalao mandretiny eto ny fidiny tadahoana reto zasy norovola. Fa mbola lasa nidina anaramaso lokany izy. Ay. Fa ina dia davaneny a? Saika antany andry makasika an'ity dessin nataondry ity neny. Mba azony Tamby azavaina neny ve dika an'ity dessin ity. Teo ambony table bricolage tao amin'ny chambre andriny nahitako an'ity. Sarina karazana bibidia mampatahotra be. Telo lohany kanefa ny vatany toa ihany. Oay, fa atao tsy mamaly Tamby. Za fotsiny no ataondry tsara dinika. Mba te hafantatra ny antony anaovandry an'ity sary ity fotsiny ngeny fa tsy hoe aninona akory. Ho tsatsaraiko aneny raha toka mametoka anany fa tsy lazan'izany amin'iza. Finina koa ary tia mahazo any Tamby. Toa sady mailomailo be izany mierikerika vizy havanana. Ahoary fa tsy lazainy neny an'izany. Andao ary ombontsika e. Ataovy ohatran'izao ny ankibe aneny. Dia ataoko ohatran'izao koa ny a. Ay, ohatr'izao. Dia ampifandraisana. Ie, ao amin'izay nge. Eny ary. Ie, dia tantarao amin'izay ary. Tao anaty nofo rery neny no nahitako an'io a. Tao anaty nofo? Ie, nisy olona izay a. Tazako nandeha tamina lala tany. Avy eo ohatran'ny feo mitovy amin'ny fitomahan-jaza izay avy tao anatin'ilay kirihatra teo amoron'ny lalana nalalovanay. Dia vao nisavan'ilay kirihatra nefa izy a, dia biby marankoho be izany mipoitra avy tao. Telo ny lohany a, fa ny vatany iray ihany. Ohatran'io nataoko tamin'ny dessin io mihitsy e. Fa mampatahotra kokoa noho io fotsiny. Biby telo loha? Ie, mitsangana ohatran'ireny olona ireny mihitsy izy a. Mena manopy mavo mazava alina izay ny masony. Ny tena mahavariana kely ary neny nefa dia ireo lohany anankiroa ihany no efa fohy maso. Fa ilay fahatelo mbola tsy nahiratra mihitsy. Ohatran'ireo alika kelytsika voateraka ireo mihitsy. Tena mba mampatahotra koa izany nofo ka. Tena mamparikoditra mihitsy ry neny a. Soa ihany fa vao avy nanao an'ilay dessin dia nitsindana anaraka an'izay ny tahotra. Izany, soa ihany tokoa retsiko. Maninona tokoa raha mba milalao dinety miaraka aminay sy norovola neny.
taitra sahady azy iloko andrasa aloha ijery azy vetivety ary rehefa avy eo miverina eo zay ary mivilina kaiza le fiara teo tena ino viliny akaviana itya tena enjandry zalahy raha hitondra fiara mitandrema fa tena mitifitra ny ery zalahy zany andrasa anaovako azy mihitsy aloha tena voavaka ny zalahy marina miparabrise kalma fotsiny loro fa aloha tonga dia mipone zalahy reo mihitsy tonga dia lokendreko marina zany oay tsaratsara mihitsy ary tena enjana mihitsy lahy zany raha hitifitra tonga dia voatsara mihitsy ny kodiarana na dia niezaka ny vilivily azy ary zalahy reny fa reny mivoaka amin'ny fiara lasa nitsoka reny ie ajanao malaky ny fiara fa ho tafaporitsaka eo tiany reny ndo ary andao zakazaka malaky oay izay nefa laisany oaiza ohatray ary tsy ny salasala mary ny komisaira nitsoraka teny amin'le zalahy aiza fany le menao teo ty ary hoita ty malaky fa tsy ho votsitra etsony reto tovy mamazaza bizolo vadiko e efa naposika any hoe taranao androany vao tafody tsy mieritreritra fotsiny aho hoe alina be ohatr' izao ka maro loatra nge ny asa natao e mbola sahirina tamin'iny raha mafana iny ndre za momba nanaroatra kely nandehandeha sotrotro kely niaraka tamin'ny zalahy tany koa fa mba nentina namaranana ny herinandro fa tena sepotra loatra fahitany any aloha le fahabangany dada atao amin'ny komisaria efa na dia efa napetrapetra mialoha daholo ary zay azony napetrany tamiko zany hoe ratsy fitotana zany ianao mifandeha ny dada sy neny ala sasatra ka tena hoe ratsy fitotana ka ny asa ve moa tsy izy foana e fa leo mihitsy loha izy mivady mba hakarivotra kely e ianao raha teo koa moa ty efa hafapana ka ary aranga efa natory ilo ie sy mary ny lavaniny kely izy teo fa efa natory ka ay ny fazao efa mivononiko tokoa ngeny raha mafanandronao e ay misotra ki malala tena za mihitsy zao ny dia taviko fa tena reraka be andrasa aloha soriko vetivety retiko rariko retiko oay ary todavatory teto ambony kanabe tamby ie niezaka ny andro fahatongavanao teto ihany izy moa ay moa ianao niaraka namanao dia io raiky tory io izy io raha mandeha amin'ny lecteur io aza nge tsy navelan'ny vonoana mihitsy ndry raha mba fantatro iny ny andro izy dia mba nataoko izay nahatongavako farany zaingina tatao trano aky za aza saika iantso anao mihitsy fa sao dia hoe mandondana anao amperinasa dia naleko indray ny andro izay rariny teoko tsy lisanako kely tena malahelo ny tsy fahitananao mihitsy nge za azo io ritovy hoe zara raha hitany ianao ao anatin'ny andro iray ka afaka ny anao inona moa e hitanao hoe nge fa ny asana nge ka mafimafy e so ihany fa mba efa atao trano amin'izay koa moa ianao fa tena hitako mijaly mihitsy izy mianata nye mba hananako fotoana misimisy kokoa iarahana sy ikarakarana azy mianata tokoa no ny atoko kely tamin'ny asa kanefa nohoy aho aminao hoe izao fianona ihany mibanga satria tsy vitako za samyrery ny andraikitra raisy reny ka eny ary aleo fa hijery mifandaram-potoana koa dia miaraka mandeha mivoaka kely tsika efa mianaka ony zay mihitsy dia ianao mivatana mihitsy no mila milazan'izany amin'ny tampy tonga dia eritreretiko izay ataonao famezana mitsingerin-taona ny afaka fotoana vitsy ay marina zato fanadinoko ay tokoa moa nisy an'izany aza moko tena maika anao ny firenenaka ao rehefa ho eritreretiko fandrasa aloha zay batany tamby kely any amin'ny hevitra fandriny fa zay ava monjy fidiovana fa ohatra ny jere izy ty efa rendrika be ry mba nanahoana tsara tokoa ry to ilay fifanenjehana nisy teo aminareo mpitandro filaminana sy ireo jolaham-pakakeriny iny tebiteby ihany a teo ampanarahana amin'ny vaovao tamin'ny fahita lavitra na dia hoe efa tokony ahazatra azy ilay izy zany
fa ngamo tsy efa voalazan'ny fampahalalam-bavony renao teo daholo momba indrindra raha fakana-keriny iny ka le version avy aminao mihitsy reny tiako re sady tsy ianao ihany moa laza fa tsy ny zava-marina rehetra ny no alefa ny hainy vaky jery reny indrindra fa hoe vavaovao aingana ohatrin'iny ka reny efa voalaza reny daholo ange olona tsara sitraponina tsikaritra ny fifizivezena tsy dia mahazatra loatra tamin'le toerana zany hoe loharamba vao nahitana le trano zany nahakakany eo vao nitsidika fotsiny le fiaranentinay dia iny nisy fiarany fofofo mivoaka ny vavahady raikitra ny fifanenjehana sy ny fifampitifirana zany teo aminay ny plakazeko ndraika tamin'ireo hitandrila tsy afana andositra tsony fa reo nama vitsivitsy kosa tafaporitsaka eny dia tsy hita zay nalena hatramin'izao dia le teratany vahiny atao takalinaina ka navelan'ireo tao amin'le trano ihany ka efa nangozo zararana hatsangana aza ange tena enjany izany marina fa tsy nisy naratra nefa nareo mpitandreo filaminana tamin'izany tsy nisy aloha kosa isaoran'andriamanitra zanyko fa mampitaitaindava ihany ho aty asanao ty ka mamariny amin'izay tsy mijanona fifanenjehana tsotra fa ny afarany fampitifirana foana ny tena mampatahotra dia hoe aiza no alena teny miaraka kely raha ohatra sanatrika aza be fanahina loatra ohatr'izany ianao ka mba manana moa fidikina ny vadinao hoe tsy mbola zatra n'izany tokoa nga ianao tady dio fa iotrin'io foana nge ny asa namelomany dadanay hatramin'izay dia iny izy mbola velona aina somatsara iny hatramin'izao na dia izany koa azako faraoviana tokoa rehefa mba tena zatra n'izany zaho alaminy fotsiny reny saina inona moa tsy efa hitako sy ny zedraiko tamin'io asa io ny fampitolona tamin'ny kely be tratra azy efa nataoko rehefa tsy nahafatany ohatrin'iny dia tsisy zavatra mahafaty atsony amin'io asako eo akia tena moramora aminao ery mitantara azy ka tranga ny avaka teo amin'ny fiainana kosa angeny roniny fa misy io tantaraina amin'ny zanaka manjavy ny olona tra aza moa mbola re manam-pirofo reny ka hitanao reny kely be tratra eno fitoana lasa tokoa moa izay tsy ara mbola mirehary ihany ny biby toeran'ny herin'ny maizina iny na mata amin'ny alina iny tokoa rehefa voatsatoka tamin'ilay tsatoka andramena iny ny fony asa aloha raha mbola mirehary ihany mantsy iny biby iny dia tanydomindoza foana ny fiainantsika mianakavy kely aza mandefa fisainana lavitra toy io moa mino aho efa vita tamin'iny alina iny momba ny biby iny tsy haiko mety hoe nanjavina fotsiny ohatra ny vatiny amin'ny mahabiby toeran'ny herin'ny maizina azoko hoe mora mbola hiverina nafika antsika eto izy ny fomba minonana azy angany tsy efa fatatsika vao mipoitra eo fotsiny iny dia efa ho avy amin'ny angady sy ny arina tsy avelako vono fahatany zany kosa aloha mivady aman-janako marina mahatoko teny ery nge izy mivadiko izany ka marina kosa ny izany misaotra ary amin'ny finiavanao hiaro anay tsy misy tokony hisaorana aky izany andraikitra amin'ny maharay-pianakaviana anany izany fa miresaka biby ihany ho antsika dia inona ny tianao tongavana izany hoa fa misy sary nataony tamin'izay tamin'ny maraina somary nalasa kely ny saiko no nandinika azy sary fa sary inona aky izany andraso nge asy eoko anao nampiriniko ato anaty vata sary anato ty ahoe otry fa inona koa ty to sarina biby manana loha anankitelo dia tampinanao an'ity sary mampatahotra be ty tany anaty nofo no nahitana an'io tany anaty nofy mahakaka izany ka naza koa rakaka to mampatsiahan'le nofo ratsika tao alohana nafian-kely betratra asiny iny izany fitrangany nofo izany satria nisy olona hitany nohan'io biby koa ny amoa fomba namonoany kely betratra andrazao ny hitako tao anatin'le nofo fa ny asy tsy haiko dia anao hoe izany mieritreritra hoe fambaran'ny fiverenany kely betratra nofo ny tamby io sa hoe inona ny tiana olazaina amin'izany ka izay mihitsy no ahiko to sarotra inona ihany izany ro notsongaina
hatramin'ny oviana koa nisy kely be tratraloha telo zany iza moa mahalala moa koa fanahina ihany ah iny resy lahatra kosa nefa fa misy antony nofiny tamy fa tsy tongatonga ho azy ka so kosa dia tsy mba narahanao sonoro vola maso tsara iny zazy iny asainareo mijerijery an'ity karazana orona tsara mampatahotra reny tato ato dia mety izay orona tsara re ohatra ny nalainy nofina tsy haiko fa tamiko ve aminao aharitra ela amin'ny fijeran'izany raha tena misy tokoa zany ka iza moa mahita ngamo aminao voatelo hoe kely be tratra daholo rehefa biby voloina raha ataontsika ary hoe tsy kely be tratra io biby telo io dia sary inona zany tsy mbola nandre zavatra fahapoatrano kosa aloha za hatramin'izay mipoerany voamasoko hoe biby tokana nefa ny lohany telo nofoko ngeriny notsongaina mahavita mamola volany zavatra tsy heveriny saina zany dia za indray manao hoe tena nandonany ato fanahany io nofo io matoana voaka ny sary ohatr'izao tsy azo mihitsy io ny ainy raha tsy nanao an'io zavatra io izy aleo angamba hijanona any amin'izay zany resaka nofo zany ary notsongaina ka aleo ny toromaso amin'izay ny dia hatrehana aza mirorosaina amin'izany loatra anao fa so dia hitarika zavatra hafa io ka sady efa te atoromafy koa zany fa andraso averiko antanina moramora fotsiny izy raha pisy dia hita eo nefa indray hoe za manao hoe aza miresaka amin'ny itsony ianao so anakirotana ny sahy indray atao koa mantsy fa tsy zavatra hafa ho tantaraina ankoatran'izay efa voalazaka taminao izay za raha teo na mety azy fa tsy tantaran'izany amin'izaniza ka mety ho tezitra amiko izy raha ohatra hoe mahafantatra hoe ny tantarako taminao ilay izy ve misy an'izany ary natao amin'izay aloha atory fa alina ny andro ka da ho ary tsy maintsy atao fotsiny zay anafahana andraleva faran'izay aingany eo ampelatana ny mpanao famitorany raha leva tsy mampaninona loatra na hitsoka mandra-pahafatiny ihany aza fa reo taktika atsika mety ho ambarany ihany no atahorana na koa hoe hitonona ny anarany ray amintsika angetriko reto any ngarainy rehefa hiara ny famoretana diso tafahoatra dia efa miomana fa eto tsika ny raisina raha zany tokoa no mitrangy zay no tsy maintsy hitadavany hevitra any anaty orona tsara ahoana koa no ahitana zany ka nareo vaovao amin'ny fomba fiasanngarainy sy le raha-paharainy hatramin'izay ka taoko tsy hamelany zay tratrany raha tsy azo ny information sady miseho tsy azo ahodiny zany mihitsy ry zalareo andraso fa ataontsika amin'ny fanaovana azy io koa miseratovy io rehefa miseho be mokondoha ao aizany tsy lefitra eo io zay fa tsy de mety loatra koa le miresaka zavatra ohatr' zao any telefona ka rehefa avy eo miona averiko apetraka faran'ity fanontaniany ity raha leva ka raha mbola tsy mahazo valy teny mahafapo zay dia efa fantatra elany miandry alahy laha zao hoe iza ny ato-do mitsotrika an'izao fakanakeriny zao ary nataonareo inona daholo ireo olona mbola tsy hita popokatra amin'izao reny naondrana valy io ahy za ngeny miresaka amin'lahy fa tsy olona tabatra io akory fa moana vele ty samareniny ary ty maso le tia tsy teny mihitsy zany lahy oeto aty ry zalahy le matraka sao mafava be ny anao commissaire efa inona sinona ny tsy nataoko azy kanefa mbola tsy niteny sy tsy mivolana ihany ngarainy aza mikorapaka se brigadier fano tsy mahamafavavan'io raha commissaire tovy izany tsy lobavy io rehefa elany ela mba zany hoe mila mahay mamoritra fotsiny sika
Andrasa naovako azy rehefa eo e. Aleoloha akaina kely amin'ny salle d'interrogatoire ao aloha. Fa mba lasa ihany ho any saiko andriamatoa commissaire hoe de vokatry ny asa ratsy ny salary eo daholo tokoa moa ve zany no miteraka an'ireny fanjavonan'olona ny sesisesy tatoato reny sa misy antony hafa? Fa inona mahatonga ny semantana zany fano? Ka raha ataontsika ary hoe ry zalahadahalo no nakakeriny an'ireny olona tsy hita rehetra ireny e. De maninona nefa ry zalany tsy mifidy taona fa de lasibatra daholo na ny antitra na ny tanora. Ohatran'le rangahy tsy hita voaingana teo iny ohatra. Ka zany mihitsy angeny no mahatonga antsika hoe tsy maintsy fatarina daholo izay rehetrarehetra zany amin'izao fakanam-bavana izao e. Eny e, farana amin'ny ngiaby indray aloha no asiana resaka de ireo zanan'ireo indray aloha no tsy niko voalohany satria niampy ny tsy fandraisana andraikitra tamin'ny nahavery azy e. Ngiaby efa mangozozo iny ve de mbola avela anderery ihany. Marina aloha zany e. Aiza moa no tavaverina ny trantsony avy eo. Izao tsy haina ho fatina ho velona. Eny e, fa na zany aza tsy tokony amin'ny médecine be fahatany ohatran'izany kosa e. Fa hoana ka? Ndraindraiky onge reny olona efa mahazoazo taona reny mihitsy no tsy laitra kisoka mihitsy fa de miziriziry amin'ny heviny eny foana e. Arak'ilay fiteny hoe manao kirinatitra de mety hoe tsy hitan'izy ireo tsony zany zay atao azy farany de na avelany anao zay mahafinaritra ny sainy tany. Fa na de zany kosa zarye tokony zavatra tsy tombona mihitsy zany a. Eny e, fa satry foana resaka fa lozako kely tokoa ngamba aloha ianao ry commissaire Tovo. Mbola misy asa hafa miandry akoa mantsiko. Zay fa mazotoa ianao e. Iena ary de misaotra ry a. Fa ny findaiko ve zany misy miantso zany e. Otry, toa tsy mahampiseho larana. Aleo raisina ihany aloha fa tsy ho fantatra hoe izy tianao ambara e. Commissaire Tovo avy ato amin'ny commissariat de police Antsirabe mandray anao tompoko. Miara-panao mpanajana commissaire Tovo a. Salama tompoko, inona ny azoko anampiananao? Zao ihany ny antony atsoko anao andriamatoa commissaire a. Avy tsora leva. Ataonao zay a. De efa voninao ny vola raisakosy ho atao takalo famitsoranao azy. Idina tsara, ko raha tsy kilalao izy tiako hoe avy-tsora ny namanay de ho avotsitra koa. Ary raha azoko tsara nge zany de ianao miresaka amiko koa miketrika asa fanakorontanana saim-bahoaka koa e. Tsy de ilaina loatra ny fahafantaranao ahy e. Mba azo velona be lariko tsara aminao ny fandeha mba hazava kokoa aminao. Zao ary misy ka eno tsara. Na nanaretina mitaizy ralefa. Mietsika tapiko zany ka tsy maintsy nentina teny amin'ny hôpitaly farak'izay any misy. Voadiadina teny nefa de tsy tahana tsony eny. Nanao fanambarana babe maso ny fahafatesany amin'ny lalan'ny ainy vakijery no tena anjara asanao de ena isise ka hoana. Omena efatra amin'ny roapolo renao hiatretana tsara e. Ka tsy ho azonareo amin'izany koa raha commissaire Tovo e. Tsy azonareo fidiana vola koa nety. Eritrereto tsara ngia commissaire. Tsy ho voadiadiko akenao raha manatanteraka an'io e. Rangahy a, na inona lazainareo a, teny de lany afa tsy hivadika amin'ny teniko zany a. Miomana ary fa tsy ho ela ianao de raha ivaovao aminay. Ohatra manao teny fandrahonana angenao zany e. Fa mihevitra ny tenanao iza moa ianao io. Ny tapahany le antso marina. Tena ny tapahany. Mandrosoa e. De zay ry seny lazainy tamin'le antso teo a. Tsy tiany amoaka ny tsy ambaratelo ny zareo mihitsy ny raleva e. De zay ny fomba hitany anampianana masontsika. De izy hevitra nefa izy raha manantena zany fa ho taterahantsika ny teniny a. Tena ndinga le teniny farany somarina lasamborona kely teo de zay tsy nahinoko ny senandodona varavarana teo fa tena ilako tsiny. Tsisy tsinika. Le hoe miomana fa tsy ho ela de raha vaovao avy aty aminay ianao ve?
zay le nalasa sainanao esy zay indrindra ka tsy haiko hoe inona ny tena ao ambadika zany fa ohatrany hoe mampanahy aina nge zany zany hoe mety hanafika atsika ve zany izy sa hoe mampiorory fotsiny sa hoe aninona raha ohatra hoe ny fandinianao azy manokana ka de tsy haiko mihitsy rse fa mila maily fotsiny tsika mahalona n'izany zavatra rehetrarehetra zany marina aloha zany amafisina fembenana kontrolena tsara ny toerana vivezivezena rehetra indrindra fa eto amin'ny toeram-piasantsika tena tsy diso ihany zany ny eritreritrintsika fa raha indany amin'ny fakana keriny sy fanondrana olona le tambazotra misy andraleva de mety hoe lelehibeny tokoa zany le niantsoanao teo azo eritreretina izy koa manova feo ka tsy hay intsony zay anavahana azy fa ina tokoa aloha ny tedavany say ohatrany maimay zany any se miditra teoko aitoko moa ilaza aminao an'ity tokoa ny tena atondihako ilaza inona rse na ray antso teo ny komisaria misy lehilahy nisy nanatitra any amin'ny hôpitaly zay hony nahavariana ny maro de dia narangotra ohatra ny an'leoana reny teo amin'ny sandriny lalina be mihitsy io rangotra io ary manana ratsana miisa 5 le nanao azy manana ratsana miisa 5 eno rehefa nahatsiarony izy de nitantara fa biby volona be zany hono nanafika azy ary ny tena nahavariana de reo loha miisa 3 zay indrindra ny voasaika ho tenegniko teo fa taizany nalalanao an'izany andao aloha jerena akaiky mihitsy zany zavatra zany fa tena ohatran'ny mahavariana sy mampitaitaina ka ndao ary inona tsara hoe ty tantarana ty ry tovo azavao tsara fa atao tsy azoko ka zany ho ahy ny raha vaviny azy io ray mpianakaviana io nahiditra hôpitaly niaraka tamin'le namany omaly alina niditra lalatany ny izy rehefa niala taxi be de ohatrany hoe nareo feo ohatrany hoe mitovitovy amin'ny fitomanjazakely zany ny tany anaty kirihitra ary zareo de namonjonyjeriny zany ondry zareo hoe sao de mazazakely mitomany ary zany de niaraka tamin'ny isy le namany ay tena zany zavatra voloina be zany niafina tao ambadika tao biby voloina tena biby hony ary tsy vitan'izany fa misa 3 ny lohany rehefa nitsolovina tamin'ny jiro andriamanitro de sanatria ve ka io le fanahiako tena ohatra izany mihitsy le nitantarany tampotamiko fa mahasamy afakely aza le nitantarany tambo taminao fotsiny inona ry tovo miratra tsara daholo maso teo amin'le lohany anankitelo reo tena tsy fifandrifina ntsony kosa zany ry tovo tena marina asa aloha tena kely betratra zany fanehatra tamin'ny zareo zany raha doroka zava-mahadomelona indray moa le olona de tsy mifaka to tsy nahitana zava-mahadomela aloha tany amin'zareo raha nivolazany dokotera ka ary maramarina volazany koa le dia andrangotra teo amin'ny sandriny fa nay zany azy aloha ninina tsy navoaka aloha ty vaovao ty fa mbola tsy de maro-potitra loatra aloha hatreto fa hoe sao de etretina hoe sao de anakorotana saim-bahoaka mbola ny amin'ny toerana voatondro ihany koa matsy zay no jeraka akaiky ny zava-misy raha pitso mba ahafahana manamarina tsara hoe kely be tratra tokoa io sa tena biby hafa zany mihitsy tena lasa mangovotra koa marina nary an'izany ka mba marina fa zaho zao somary magaga kely ahoana zay ry notsongaina mety nisy anto manokana aveo any namelan'io biby eo an'le lehilahy ho velona sa hoe ahoana ny fandinianao azy ka zaho koa zangety mametraka fanontaniana ohatrany ianao zany mihitsy fa rehefa nataoko ny fandiniana de mety io lehilahy io niravaka firavaka vita tamin'ny volafotsy satria matsy sady nimbozina rozy volafotsy izy no nanao vangovango volafotsy de nanao peratra volafotsy ka tsy haiko mety zany tsy tia le biby mety zany tokoa ve de to hoe vonarainy tanany nisy le vangovango volafotsy io le biby de nihika be sady ohatrany hoe nahatsapana rary zany de avy eo nitsoka niaraka tamin'le namany izay tsy hainy efa maty na mbola avelo fa io lehilahy kosa aloha hafa nandositra zany hoe afaka ihany izy tsy tonga tany an-tranony akory nefa fa safitra tsy nahatsiary tena no fahaverezany raha be loatra zay ny antony tsy maintsy nidorana azy tany amin'ny hôpitaly
tena izy mihitsy rytova tsy salasalana tsony manko matahotra volafotsy kely be tratra satria tamin'izay raha ny filazany neny dia hoe antsolanga volafotsy na tsatoka vita amin'ny andramena no nafahana namono azy. Midika izany fa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny vatany ny fikasihana an'ireo akora roa ireo. Asa aloha dia ho lazaiko amin'ny hojongaina koa ary hoe ilay antsy voaraiko tamin'ny tandry iny hoe nitambasana vola be mba ahafahako mamotsitra andraleva. Nefa aleo ihany loha amin'izao ka sao dia nampitrotraka amin'ny fiasan-tsaina io indray. Tia kely be tratra ty azy efa tsy hita izay anaovana azy. Fa misy inona ho ato ohatra lasamborona be ianao izany? Tsy misy inona rea. Izao trangany zavatra miseho izao mahalasa saina akia. Teto eto izany le toerana raha ny filazany lerangah Jereo fa ngefa fempiditra ilay zava-maniry sady ohatry mitoy makany alohalohana ohatran'ny hoe makany anaty azoazo an'izany le izy. Iny fotsiny izany ranganindao raha antsika ohatra fa misy inona tena solomason'ilay olona angamba tiany latsaka amin'ny tany ity. Ohatry ary ohatra misy zavatra tangorona ny lalitra nge ao anaty kirihatra ao izany ny rasy mihitsy hoe ho savaina. Ino tokoa andao hoe inona ny ato? Oay ary toa faty olona. Tena faty olona ty fatin'olona efa tsy misy lohany tsony ty tsy ao tsony koa ny fony ary tena feno dia nrangotra ny vatany manontolo. Miosodra mahatsiraviny ty izy. Sady tena efa mamofona piza izany mihitsy voavaly amin'izay nyfanontanizy tsy voatery ho fakana keriny izany na fanondranana araka ny everan'ny se daholo na mpanjavana le olona reny izany hoe le olana nandresantsika fitarenina reny fa mety hoe ataon'le biby telo lo sakafo dia ohatran'izao ny efa rany. Mino fa tsy irery ny faty ho hitantsika eto amin'ny manodidina. Ty toerana ty koa moa tsy dia be mpandalo fa mangingina beko fa na dia izany aza nefa mijanona ho jola sy fahavalon'ny mpiara-monina iny aloha raha leva sy nitarika miaraka amin'ny lohatra eto. Samy biby mantsy ireo ka ndray manao fiainao bebeny moa ndray biby ara-bako ty. Mba biby ohatry ninona loatra reny na vita an'izao asa rery fano fa dia ho hitantsika eo ny toy any Izay lefa nilazaiko anao tena kely be tratra ho ahy io miveriny io. Ka ny mahagaga nge dia izao lasa olombelona indray ny sakafo fa tsy biby fompo tsy tahaka le nalalantsika azy taloha tsony. Ka ny fihinanan'ny olombelona mety mampiverina ny hery sy mampatanjaka azoko. Lohany sy ny fony ny banga tamin'ireo razana hoy ianao. Izany hoe le fon'olona mety nentina amberenany amin'ny lohan'ilay fony voatsatoka tamin'ny tsatoka. Moa lohan'ireo olona tratra ny nentina nampandriana ireo lohan-droa hafa ka nahatonga ny lohany ho telo. Nefa asa izay aloha raha ny fandinihako azy. So kosa raha ianao ty dia tena mazoto mamaky boky loatra ohatra ndre nangano anaty boky iray mihitsy ange fahinoko an'izany resaka ao izany. Ndray marina toa ohatra ny fanimpanana ange izany fandraisako ny teninao izany ritovy angano izany aminao ireny niainanay sy neny tamin'ny 7 taona lasa ireny. Dia izaho izany namorona aminao hoe nisy biby mampatahotra ny fofony haiko. Angano izany. Ialako tsindra na tezitra anao ary ny teniko tsy zanako nge fa mikorotana loatra ny lohako dia tsy voalanjalanjako tsoa izay teny tokony avokako mifona ary mety maronay ilay fandinianao. Izay nge ho ahy ny fomba amingorana azy izao no tokony tetavantsika hevitra. Eny fa eritreretiko nge ny zavatra mety hitrangy tsy hijanona indray izany io resaka io raha tsy matiny ianao ary tsy ianao rery fa izy mianadaha zanaka antsika ihany koa satria samy taranaka rabosy ianareo sady lasa matanjaka be hono izy amin'izay fotoana izay satria manana loha misa telo be izao. Mety nakahery mihitsy izy nandritra n'izay 7 taona tsy nahateo azy izay satria fantany tsara hoe manana fitaovana fiadiana hafa afaka hamonoana azy sika. Tena mila fiheverana ty raha tery nojongaina ka. Maninona tokoa moa raha tsotsika dada sy neny na dia hoe hanoro hevitra antsika fotsiny aza amin'izay tokony mba atao.
aha kanefa nge tsy sao dia tsy mety zany ka anankirotana ny sainy zareo nampiala sasatra any zany eny aleo tsy tenenina mihitsy loka vao firy andro fe zareo lasa dia efa ho tenenindrian'izany problema zany sady fa aleo réglentsika aty aloha ka tokony ilazaina fotsiny zareo ritova soadinina koa aza fa nanao fikarohana lalina mahakasika an'io biby koa ngeny iny ka sohatra dia mba manana zavatra hampahafantarana antsika izy ankoatran'izay efa fantatsika tonga dia atsoe rehefa manam-potoana ianao e no nangamy be lelikeliny eny eo ary dre avira ho eto amin'ny endry tamby lozandry mangarangarana eo ambaravarakely eo fotsiny ono ary neny ahoana izay janako fa inona ary neny zany kely petratra totaitra be neny sady jerefa tsy hanambavan'ny olontsony no neny fa taiza aloha na inonindrian'izany ka matetika neniko miresaka momba an'izany dada sy neniko ay ve mba malady koa ky ny sofindriko fa inona ho ary neny ilay kely petratra tsy natao any ankizy ohatrandry izany resaka mampatahotra loatra tsy ohatran'ireny angavo tantarany dada sy neny ampatorianandry ireny mba io mory neny ahoana re zany ny fomba nazavako azy amindry zaho ary biby hafahafa fotsiny ilay izy dia izay hafahafa ohatrany ahoana koa zandry neny azo afao ka zaho hoe karazana biby dimasika ilay kely petratra mitovy amin'ny endrika amin'ireny loha ireny na alika diotsika fa saingony hoe matanjatanjaka kokoa dia ngeza kokoa ay dia biby fiompika no sakafony aok'izao ndraika to mampatahotra be izy zany ko kandriany be fanontaniana eo fa inona no tsy itiavan'io kely petratra io atsika ary neny to hengo tamin'ny resaka dada sy neny mantsy fa hoe amono atsika ny tanjon'ilay biby io ary tamby tika tena mpihaino resaka be sady ngamo tsy matahotra indray ndrika resaka mba hengo fotsiny ho azy zany fa za tsy mpihaino resaka zany ko ao ary fa tsy mpihaino resaka eo moa dia zaho ary mametoky avy aloha tamin'ny fa tsy tantaran'ilay resaka eto amin'izany izy ary ny fetsy be kandry ihany nampianatra an'izany ko ao ary fa tsy tantaraiko an'izany izy na amin'ny dada sy norivolo aza andao ary ombontsika zay ka tantarao amin'izay ary eno tsara ary neny fa ono tokoa commissaire ahoana ry se ahoana sy ahoana tokoa moa zany ny tena tantaran'io kely betratra io to tsy dia harako tsara mantsy ay tokoa moa se mbola tsy afeky tetety tamin'ny fotoanany fanandrinana tamin'io biby io fitantarandry zalahy mpiara-miasa zao no mba nainoko ny ampahana tantara momba nioko fa le antony manokana ifofony ny ainy vady aman-janako mihitsy zao no tsy dia mazava loatra amiko ay ve ka zaho ary dia noho tsara mihaino anao ary tsy izany fa ndray notsongaina vadiko no antsoina hoe rabosy zay no mpihaino kely betratra io mipetraka teto an-tanàna io olona io mazava ho azy mampanambona be no fiompianan'io biby io nanampirofan'izany fa tena lasa mpanefoefo be rabosy tamin'izany fotoana zany dia taty aoriana misy fadifady maromaro zany izay tsy maintsy tandremana ohatra hoe eny koa misy koa ny atao hoe sorona koa miaraka aminazy izay tsy maintsy atao rehefa mimpian'io zavatra io nisy zavatra tsy tanteraka rabosy nefa atao anatin'ilay fifanarana tonga tsy nisy avokoa ny fananany rehetrarehetra nanomboka teo nanefa hatramin'ny ainga rabosy mihitsy aza moko tsy nijanona tamin'izany ihany nefa fa nitoy hatramin'ny famonoana kely betratra ny taranak'ilay miopy azy
le zoko nojongaina lasamy hafa renindray no novonoan'le biby voalohany saika matiny koa nojongaina laroa taorinan'io fa zany hoe avitra ara-potoana ihany no iverina efa tapitra hatreo moa momba n'io biby io satria voatsatoka tamin'ny tsatoka vita tamin'ny andramena teo amin'ny fony araka le lazain'ny eny fa reny moa tsy mifamonoana azy tsy nijanona teo nefa fa nidorana ihany koa nefa mifatiny na monjy hopitaly avy hatrany ny tao-tsaina voalohany satria vera be za tany nandritra ny fifampitolomana tamin'io biby io ano ka tena dinina indray nandoro azy rehefa niverina tanteraka an'izany nefa ny ekipa ny dada dia efa tsy taotsolo le kely be tratra zany tena tsy hita zena lehany dia io miverina io indray izy ankehitriny tena zany dia raha le kely be tratra tamin'izany fotoana izany tokoa nge zany io dia amono ny vady aman-janaka sy ny tena tanjony satria tarahana kirabosy ireo tena zany mihitsy ny tena tahorana dia hoe mety tsy toy eleriny tamin'ny taloha fa tena mety fa anana hery hafahafa mihitsy izy amin'izao mety hoe tena mety hatanjaka mety tena ho avy telo en'ny tanjany taloha ny tanjany amin'izao satria lasa telo ny lohany lasa 360 degré mihitsy ny fijeriny ary enoko fa manomboly kokoa ny mioriny mampivarahontsana tokoa izy zany ka zay ny tsy maintsy ametrahana dia melony drafitra rehetra ndresena azy marina zany komisara takizay aho tsy nanontany an'izany ka tena tsy samy voaboaka ny tranontsony azao indrindra fa hoe ariva zany ny andro aza manarefa efa eo dada hiaro antsika efa eo koa jesosy afaka mamery azy mba hahafahany manao an'izany masotoa fotsy mivavaka fa zoto mivavaka be zary neny tsy alohan'ny sakafo fotsiny dia tsy rehefa atory fa rehefa isaky mahatsiaro dia vavaka foana sany mihitsy endra ngety izanaka dada sy neny ity oay ary mandehana mimana amin'izay fa sao tara fidirana eo zanako sady efa izay mandondona izay koa nory vola eny rery neny todisy ihany any tantara tamitamby an'izany zavatra rehetrarehetra izany ka tena hibe dia mafy angamba tovy raha fatan'izao eo moa mangano zanaka dada sy neny atoloranandray izy ary neny fa inona ary mahazo lehibe lokelina ity mitobe tomany sy lahitra-panginina mihitsy sao dia mba mafana loatra kosa izy ry neny dia tsy haiko mihitsy ry dada efa nisoroko aza ny akanjony fa sady dia efa tsy hitanao koa ve zany kopakopaka azy teo fa maninona le boay keliny dada sy neny tiny tsy mety manginina mihitsy ao ary moa maditra alina ihany izy indraindray fa tamin'ity nitoraka tiny toa tsy haiko hoe inona ny anaovana azy reraka mihitsy aho zany ka mandehana ianao matora reraka ka aleo izay mirahala mianaka indray ny fahampitany eto so kosa ary dia zany alika mitomany valala zany mahatsiravina zany mampitomany azy toy io alika mivovozy sy mitomany valala ka inona ary mahataitra be anao amin'izany toa niarina mihitsy ianao toa tsy ahita toriny mihitsy angambako fa inona mahazo anao ry notsongaina tohatra mikitakita be izany ianao miresaka amiko sa reraka ny tsy fahampitoromaso izany io ihany fa ny zavatra ny tena voamaraina tohatra ny sady nampalahelo any mahatsiravina fa misy inona nefa ianao koa zany tena mampitaitaina ka maty nisy namono ngery tovy boule de neige fa nisy namono ahoana koa rasina alika goavana be sady mampitsiriritra mihitsy nge dia iza namono an'iny tsy namaly mihitsy boule de neige rehefa natsona isakafo farany dia nijereny atao an-tranony tao sao dia hoe taraiky tany ivelany dia tsy natory tao inona ho ianao fa atony goaka kiby sy mibaraka tsinay no hitanay teo avaratrano tena mampalahelo tokoa zany ka fa inona ary mahatonga an'izany sa ve mety niady tamin'ile namana izy tamin'ny alina dia tsy haiko tsondry tovo tena nampitsangam-bola mihitsy nijery azy dia nataonao aiza zany mifatana ka sary
manako ao fotsiny loha. Aleo ianao mandevina azy rehefa avy mirava miasa. Marina mafy raha mba sahijerany intsony a. Asa izay holazainy tamby rehefa fantan'izao a. Aleo rehefa zany iresaka aminy dia mba mitony koa moa ianao hoe mahatonga izy maty dia efa tapitra ny androny. Ka ireo zanakely mbola tsy nisaranona akory nge tena mampalahelo ahy e. Tena tsy maintsy anjo any dada sy neny ihany angamba ka ohatran'ny manahy zavatra hafahafa izany mihitsy a. Fa zavatra hafahafa ahoana ky izany a? Tena tsy biby tsotra intsony no nahavita an'izao e. Raha ny fandinihako azy fa tena kely be tratra. Aleo rehefa tonga any an-trano aho dia miresaka tsara tsika isanao fa mbola be asa be koa zato any a? Indray ary e. Mazotoela. Misaotra ke bisous. Tena mampiorokoditra mihitsy ry neny a. Iza monina napo hoe mbola ho velona ihany io kely be tratra io tao aorian'ireny. Ie. Nefa aza dia miasa saina be loatra amin'izany e. So dia mifandrenesanareo an'izany indray mantsy no hanimba ny fialan-tsasatrareo sy dadaniko. Ka efa hoe alaminay sy tovo any aty fa aza matahotra nareo. Dia ho eny am-paory izany dada sy neny io. Ay, tsara kosa izanyko. Eny ary e. Bonne journée dada sy neny. Bisous. Izay hono izany ry tovo a. Tsy maintsy ataondry zareo izay ahatongavany aty araka izay tratrany. Dia misy an'izany karne izany koa no nandraisany neny andreo vokatra fikarohana rehetra natao mahakasika an'io kely be tratra io. Dia izay karne izay mety hanampy antsika. Ay dia efa natorony ianao izany nampirimana an'io karne io? Ie. Rehefa avy eo dia ho jereko fa izao tokoa ary tovo a. Ahoana izay no notsongaina? So dia tsy tokony alefa mianatra ho atambo mandra-pilamin'izao raharaha izao e. Ianao koa izany angamba manafika amin'ny andro atoandro raha kely be tratra izany ka ataoko amin'ny andro alina io izany manatanteraka ny asa ratsiny. Ka mampatahotra loatra ny fisehoan'ny zavatra rehetra ka. Dia efa maninona tokoa raha mba tsy iananao tamby androany e. Toa mba miravaloa manko nareo androaniko. Fa angaha moa tsy efa lazaiko anao fa haka an'ireto atota taratasy reto fotsiny ke mivoliko tato fa tsy mbola niravo izay e. Nory vola koa aza angamba izay mety efa lasa an-tsena azy any. Ay moa, mety ianao angamba izany telefaonina maneno izany. Ie, nory vola tokoa ity miantso ity. Nory vola? Fa inona koa ny antsonanao amin'ny ora ohatr'izao? Aleo aloha raisina dia ho hita eo e. Allô? Lah zao izay lazainao fa inona ary ty mihazo azy ity ry nory vola? Toa ramose zao ihany ny averimberinao. Maninona tsara hoe tambo ry nory vola? Ahoana nefa nahatongavana izany e? Dia taiza ny trangana izany e? Dia aiza ianao io izao? Tena enjana izany marina ka. Aza mihetsiketsika mihitsy aloha ianao izao ka. Aza mihetsiketsika eo fa izao dia izao ihany dia hamonjy anao any. Fa misy inona hoe ry tovo a? Atao mikoropaka be mihitsy ianao. Fa nanino tamby? Tovo. Tena loza ary notsongaina. Fa misy inona ho a? Nisy nakakery no ny tambo ry notsongaina. Nisy nakakery no hoe tamby? Ohatray, saika ny karapoka anao teo marina raha tsy voatoako ara-potoana. Eo alohanao mipetraka kely mihitsy ka. Dia andraso angalako raha mangatsika vetivety. Eno afa tamin'ny fomba ahoana nahatonga an'izany ry tovo a? Fangatsy na rahanao masary tamby. Raha ny fitantarany teo aloha dia ohatran'ny hoe vidy gilasy ny zareo sy nory vola dia variana nandray famerim-bola iny dia nisy lehilahy nanao solomaso mahity be izany mibata azy napiditra izany hoe mibata ny tambo napiditra azy tao anatin'izany katikatra vitra fimy be izany e. Dia avy eo lasa nirifatra tondro teo zareo. Engany fotsiny mba nisy nananeritreritra hoe nandray numéro d'immatriculation izany fiara izany ny olona manodidina. Andriamanitra, sanatsika ry tovo a. Sanatsika tamby. Notsongaina. Totorina ty marina. Notsongaina. Ary ohatran'ny
izy miatsana izy amin'ny findahiko zany andraso hoe tena tsisy larana mety allô andre matoko amsena efa enao ngambany vaovao e za kosa mitotra mafy be enao raha isady komiserandray ve mono de araka an'izany tsy mi aminao mihitsy ary le tsy vaniny ty a nataonao hoe zany zanako raha maninny ny zanako iny de fakahita saritsika moramora ihany fa eto ampelantananaingeny anjanakao e tsy efa zoko mole lazainy taminao rendre matoko amsera hoe tsy ela de aray fofoafaty aminay ianao zao ihany any teny faminao rendre matoko amsera atsary miaraka mivafa miteny fisikiranareo information amralevo tandremo fa zay ataonareo amin'ny namanay io no ataonay am'ty zanako vavy ty koa mazava tsy fantatro zany fa nataonareo aiza fotsiny zanako e inary ty mbalipitaka be tianjako amsera atraso no meko kelan zanakao enao komsera Tata, matahotra tata. Manao saritava maika matahotra mampatahotra bery zareo. tamby ny zanako atreo ianao ty ritovy tsy mba malina mihitsy ka ay zany efa nanao farateny oatra izany lejilahy dia mbola tsy nandraisanao fepetra ihany ohatr'izay zao mba tsy azony zareo ny zanatsika oka izay ry notsongaina tsy nisy nanapohany zao fakanakeriny izao nge tsy napoziko mihitsy hoe izay no nikonokonono ka akakeriny any tamby zareo zany koa ve dia tsy hay e ianao mihitsy ny tsy mba mailo dia tsy matoko tena loatra oka re tsy manina ary fa omeko alalana ianao anao zay tianao atao amiko e raha sanatrika misy mahazo any tamby any tsy afaka mifoko mihitsy raha zay zany e mivava fotsiny ianao mba tsy hisy azo azy any oka re zay mba mahafy amiko koa nge zao e tsy ho vafaiko ny ranomasonao fa efa mba nanao ana tokoa aloha zay ianao e tsy haiko tsony ritovo mangala aina mihitsy aloha ianao sao dia idiran-dozy io ka raisina tanana ny fanavotana ny tamby fa aza matahotra ianao za kosa aloha ritovo tsy hipetra-potsiny amin'izao ka zanako nalaoko ny kipoko nge iny nisy nankakeriny iny ka zaho ary no andeha tao hoe aleo zay no isahana ny momba ny tamby dia nareo mitady alekariny lentineniny eny loza miatra sy efa tena manambana ny ankohonantsika mihitsy maty zao ka tsy azo avelavela fotsiny tsony eny ary ezaka anao fikaroana ihany aso mba mahita fomba andresena n'io kely be tratra telo io eny aky malalako esoriko ty tapimbavandry ty fa zaho kosa nefa raha ohatra ka mbola maheno andriminaonona sy mikonetakeo dia voatery ampiasa n'ity basy ty ampanginana andry hitandry tsary ty basy ty tsy kilalao ty tandremo kosa manita-kevitry nitsoka eo na ohatr'izany fa tonga dia lasa sakafo nalika zany e tena enjana tiry tena tsy nahapoziko tonga amin'izao mihitsy ty raharaha ty tena manera-tsaina be le izy ny etsy hita izay anaovana azy ny etsy mizosoka ihany tena raharaha mihitsy izy tiako dia nataonareo ahoana zany le mpanampinareo ka nory vola moa ny anaran'izy teo ka inona moa ny tokony ataonay aminy io e izy koa raha nge mba mafy ny nahazo azy nangovitra tahaka ny ino izay lahy izy nyresaka taminay azany zavatra ny ainana zany naiky izy hoe nisy ampahany avy any aminy any natonga ny tamby ho azondreo akeriny moa koa izy hoe
na ray taminay sy notsongaina zany tsena tamby dia mety nitranga iny zao zavatra zao satria mety efa maty-paika koa ngeny endry zalahy ka mety nikendren'ireo tsy valahara ho tamin'ny fotoana tsy nandehanany ray taminareo mivatany tsena azy mihitsy ngeny nanaovany nanatanterahany an'ity teti-dratsy ity e asa lesiko raha ianao mantsy zao ny tsena azy a mety ho kelikely ihany ny vitana mety azahoany any tamby a dia tena tsy haiko mihitsy lesy ry fana any izay ianao ry sombinaiko manorery sady faty ny fitaitainana manontany tena hoe inona loatra ary tiana azo aho maninona ny atao ohatr'izao mety misakafo ara-dalàna ve izy any sa ahoana e matory ara-dalàna koa ve tena mijaly ilay zanako zao tokoa ry notsongaina vao tsapako hoe tsy dia mba nanana fotoana firy ho any ilay zanako a mila manonotra an'izany a ary tsy maintsy ataoko izay faraheriko mba hampiverina izay tao anilako ahafahako manonotra amin'ny fotoana rehetra izay tsy niarahako taminy mahafinaritra rehefa mahatsapa an'izany ianao fa inona tokoa moa izany zavatra mba azonao zaraina amiko mahakasika ilay kely betratra hitanao na mafisiny ny tsara tato anatin'ity karnety ity fa zavatra vita amin'ny volafotsy sy andramena ny zakany izany hoe tsy voatery antsy solanga na volafotsy na tsatoko-andramena ihany fa izay fitaovam-piadiana mety hoe vita tamin'ireo dia mety handratra azy avokoa vetivety ihany manko dia sitrana nyratra ny ratoka fitaovam-piadiana tsotra no ampiasana noerana azy eny azoko tsana ihany izany ka voasorany ahy tokoa hoe tsy mijanona io biby raha tsy tanteraka ny tiana natao sy ny fifanarahana izany hoe manamperana ny hain'ireo taranaka ny mpiasa satria izay ny antom-pisiny izany no mbola mahavelona anazy hatramin'izao satria mbola misy taranaka rabosy sy mbola matiny dia izay teny mianaka izany dia izay tokoa izany tena mbola mahavelona ny kely betratra io hatramin'izao za moa tsy mahagaga ihany hoe efa tamin'ny andro ny rainao izy nefa kanefa mbola velona sy mahampiororantsika ihany hatramin'izao tena izay mihitsy moko raha araka ny voasoratra ao amin'ny boky vahiny eto ambanimasiko dia hoe midika fahaterana sy fahatanorana ary fahaterana hono ny lohany tsirairay ka mety misy ifandraisany aminy angamba no nahavelona azy maharitra ohatr'izao Elande na alikany elo no atsondro zareo azy ato ny boky sasandray manao hoe sien à trois têtes maro be ny teboka hitovizan'ireto biby voalaza reto amin'ny kely betratra ka mino fa biby iray ihany ireo efa ela hono misy io biby io teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona fa tsy voazao akory dia toy izy ihany hoe raha mifandiniako manokana indray dia hoe nataon'izay fomba azahoany hery nandritran'izay taona vitsy sy nandrenesana izay mba ahafahany verina mikery sady manam-pahefana mpanambina hono mantsy ilay kely betratra sady mahavita mandrava sy mamony ihany koa enjana ihany izany fa tokony toy izany any ange izany ilay fikaroana nataon'ny eny momba ny kely betratra io raha izany tsy vitsy inona ny zava-baovao fantatsika momba azy azo eritreretina tokoa izany fandiniako manokana fotsiny nefa izany fa tsy hay raha izany tokoa ny tena marina dia toy izany tokoa moa izany ny ainan'ireo taranak'olona ny oby ankely betratra fitaitaina andava mbola baraingo hoe ahatratra ny apitso visa ahoana tena mampalahelo ihany ka tsy maintsy misy tambao foana tsinona rehefa rena azy tamin'ny asan'ny herimaizina ka ny tena mampalahelo dia ireo tsy manatsiny ny voasaringotra tsy fidiny amin'ilay raharaha izany no tokony andiniana sy eritreretana tsara aloha alohan'ny hidikidirana ny zavatra ohatr'ireny ka izany mihitsy angeny ho izy fa tena mampanahiry tovy dia inona izay ry notsongaina jerenge mazava volana raha pitsoalina eny tokoa mila mihetsika izany tsika fa efa andohalika ny ranombary izany mihitsy
ary mba nanahona indray a ny fivoarany fikarohana nisy tamin'ny tampy. Tena indrisy fa apahany tamin'ilay numéro d'immatriculation le fiara ihany nisy nahavoaray e. Fa na dia izany aza efa manao izay afaka ihany izay ny fitadiavana azy. Efa miroso amin'ny fanarahana maso sy ny sava-ao rehetra ahitana ilay toerana ivezivezen'ny fiara io. Misy fitaovana fanarahana antso izay koa navoakanay e. Fa asa aloha raha hitam-bokany na tsy fa mbola eo fampiasana azy aloha izay amin'izao. Tena mba atao firery-tovy izay azo atao mba hanavodana ny sominaintsika. Oka re izay a. Efa mihoatra mety mihitsy iny ataonay fa aza matahotra ny iny a. Ary mba inona loatra ho ny mahavarinana ho ato e. Na ny sakafo hariva aza ty tozara ranko ty anao. Oay, fa ino reto? To karazana bala maranto. Dia inona ty vovon-javatra asesika ao anatiny? Bala vola fotsy reto ro notsongaina ary vovon'andramena no afangaroko amin'ilay vanja. So ihany fa mba vetivety ihany zareto dia vita an'ilay mpanefy a. Ay. Fa misy zavatra fanotefena tamin'ny vola fotsy koa ngeo fa tsy bala ihany e. Ay izany? Reto e, jereo. Odry, to misy menoty. Fa atao inona io? Fa hatramin'ny lovinako ianao tsy nalala ny fampiasana amin'ny menoty e. Ka gaga kely fotsiny aho hoe nga dia menoteny komisera trano kely be tratraka. Ka misy asa nge menoty vola fotsy io e. Ao anatin'ny planina mandrena ny kely be tratra mihitsy izao fa so ary ianao dia mihevitra inona indray ary. Fa inona tokoa aloha ty plan ty e. Dia azonao lazaina amiko ve? Azo ka. Fa sarosarotra azavaina ihany aloha e. Ny azoko lazaina aminao fotsiny angamba dia hoe tsy mifanalavitra amin'ilay dravitra tamin'ilay fito taona lasa nataontsika iny. Ie. Raha azoko tsara nge izany dia hidiana ao anaty selula indray aho e. Izany hoe amin'ity indray mitorako ity izany aho sy ilindray no hidianao ao. Fa nga tsy misy hevitra hafa ankoatran'izany mihitsy e. Fa izany ve tsy disika efa gaoka e. Ianao koa izany dia masika loatra nga. Izany angamba midika hoe tsy misy ankoatran'izany e. Fa ampahankely amin'ilay planina ho any ilaina an'ilay selula. Ankoatr'izay dia mety tsy ho voazavaka eo daholo. Fa hono tokoa e. Ahoana izay? Maninona tokoa raha izao no atao? Asiana selula iray hafa alohan'ny tafidirany ao amin'ny selula misy anay mianaka. Dia amin'izay rehefa tafiditra ao izy dia mora foana ny hamandrihana azy. Hidianareo ohatra amin'ny varavaran'ny idirany tao amin'ilay selula iray io dia ao indray mitady hevitra aminao azy. Sa ahoana hozy ianao? Ka efa nieritreritra an'izay tokoa nge izay ry notsongaina e. Saingy hoe tsy azo tanterahana aloha izany satria araka ny efa lazaiko taminao dia apahan'ny planina fotsiny ilaina selula. Mbola ilaintsika amin'ny zavatra hafa manko ilay kely be tratraka mbola tsy azo fandrihana eo no eo e. Amin'ny zavatra hafa ohatran'ny hoe inona ry tovo? Hitondra antsika ao amin'ilay toerana nitazoman'ilay tsy valaran'ny tamby akia satria tsy maintsy hanafika ny tamby mantsy ilay kely be tratra dia izay no ataonay mpitaridalana hitondranay ho any. Izany hoe any amin'ilay toerana misy an'ny tamby io. Fa fomba ahoana nefa ny anaovana an'izany e? Efa vaopetrapetraka daholo izany fa tsy taitra ianao e. Avy eo rehefa hita misy an'ny tamby dia avotsitra somatsara izy ary mitododomaka any amin'ny komisaria indray izay metraka azy ao anaty selula izany e. Izany hoe misy anareo mianaka ahafahana miaro anareo. Io koa izay manao izay fomba rehetra amin'nona azy e. Raha mandeha araka ny tokony izy mantsy ny zavatra rehetra. Efa vonona raha teo koa ny solika andorana azy ao fa tsy taitra ianao e. Mo, eny e, matoky anao izahay. Tovo a. Inona nefa no ilazanao fa tonga hanafika ny tamby kely be tratra? Tadidio tsara fa tiary zokiko langy eny tafihan'ny voalohany tamin'ireny fotoana ireny e. Ary tsy nanafika azy raha tsy alina faharoa manaraka an'iny. Izany hoe araka-rajokony ary melanelana iray alina. Mety izaho izany no tafihan'ny voalohany. Ary mety ho faty miaraka amin'ny ilokely raha tsy voasakana. Akaina iray alina izy vao hanafika ny tambindray. Ka tsy ho lany fotoana be ve isika raha iandry an'izay hanafika raha iandry azy hanafika vao hanafaka ny tamby ao am-pelatanan'ireo mpakankerin'ny hoe ianao ka.
Aza tonoina koa nefa fa efa nivoatra be sy tonina lalantsika azy talohantsony ngeny kely be tratra amin'izao ry notsongaina e. Izany hoe tsy hakaina izany intsony izy fa alina ray ihany dia efa hanafihainy antsika telo mianaka. Inona nefa mety hitranga raha toa ka amin'io alina ray io nanafihan'ny kely be tratra ny tamboka dia tsy afaka hitondranareo any amin'ny misy amin'ny tamby araka ny planiny efa misainareo indray kely be tratra. Ny rerina fotsiny ry notsangaina dia engany mba alina ray ihany no hanafihaina anareo telo mianaka. Raha tsy izany mantsy dia ho simba nitetika rehetra ka ho very fotoantsika. Ho tonga ihany moa ny alana tanterahana ny fifanakalozana dia ho votsitra eo am-pelantanana raha leva. Izany efa tsy tianao zavatra manao ahoana loatra amin'io andro fifanakalozana io satria ho voaratra tsy na ao anatin'ny fifanjevona eo tamba raha sendraka hoe tena misy ny fifanjevona mafy. Tsy tiako havotsitra izany intsony koa raha leva fa izany hoe tia navitra ny tambo fotsiny dia izay e. Zay ianao izay. Maninona tokoa nefa raha omenandry zareo any fotsiny izany rahaleva izany e. Raha toa ka izay no tadiavina ho takalo famotsorana ny tamby. Tsy mety izany ry notsongaina. Aza efa eo am-pelantanana ve dia mbola ho avotsitra indray e. Efa ela ngeny nanenjehana an'io lehibe ny jiola rahaleva io e. Kanefa dia mbola nanenjika aliko foana ka izao izy tratraka hoe avotsitra hoana indray. Raha koa ny anareo raha izany ka. Tovoa. Ahoana izay malala? Ianao koa tsy mba mahita tory ohatranahy. Eny e, ahoana tokoa moa ny fomba mahitana tory amin'izao zava-mitranga izao? Tena loza mihitsy angeny mianjady amintsika mianakavy kely tery notsingaina e. Ny zanantsika nisy nakakeriny. Ilay bibin-doza nefa efa miodiody manodidina any ary tsy ho ela dia hanafika indray. So ihany aza fa mba azo tory ilo. Izaho mantsy efa miferinaina sahady hoe tsy hatory indray any io alina. Ny haiko efa kely. Isorina tokoa aloha Andriamanitra fa mba tsy naninona ianao e. Izaho mantsy efa nanahy be misy tamin'iny hoe safotra ianao ka tsy maintsy hiditra hopitaly indray izany. Hay so ihany fa mba tsy tonga tamin'izany zavatra izany tsika. Izaho ngery tovy ka mahavitody sy manana tanjatsaina ihany e. Sao dia heverinao fa malemilemy kely ary a? Fantatro mihitsy izany fa manana an'izany ilay vato ka. Io ny toetra hitambaranao amin'ny eny io. Izy mihitsy ny tena nahavita amin'ny fanarina lehibe mba ho fiarovana anao. Ie, tsy ho adiniko mandrakizay ireny. Oay, moramora ho ianao. Fa misy inona ry tovo a? Tsy renao nga izany famindra mitsaitsaka eny an-tokotany izany sady ohatran'ny hoe mitaritarika zavatra. Eny tokoa a. Famindra mitsaitsaika arahana feona rojo vy mitaritarika. Ary ohatrany manoloana ny trano io mihitsy ngera ny fahinoko azy izany. Ary mino fa mbola fisavana lalana ihany izany ataon'izany a. Raha pitsoalina tsinona vao mazava tanteraka ny volanako. Toa ohatrany matahotra ihany ary tovy ka. Tampy tsy mbola avitra nefa kely be tratra tsy mamela mihitsy. Movy aro anay mianaka amin'ny fanafiana ny kely be tratra tokoa ireo basy fitaovana fanamboarinao ireo ka. Madokisa valera kely malala. Tsy sandrera angekino ampiasaintsika eto fa efa mba nampiasana atidoha ihany koa e. Efa nivonina ny amin'ny rapitso izay. Ianao koa raha tokony mivonina sy matanjatsaina tsara hiatrika an'izany zavatra izany. Ekeko hoe mety ho sarotra kanefa tsy maintsy manao an'izany aloha mba ho vonina tsara amin'ny fosiny saina. Mahampaonina indray nge ilokelyntsika raha sanatrika tsika indray no miabandonina eto e. Eny ary afaezaka. Tsy maintsy mandresitsika malala fa aza matahotra ianao a. Iny fa miantso. Efa vonina ilay fitaovana fanarana ny antso a. Efa vonina ity fa raiso amin'izay ary. Allô? Andriamatoko amin'izay. Mbola ho tsara ianao a. Ary so ny resaka ao fa meno anao a e. Zao ary. Endro ny toerana naovana ny takalo. Aza tomonda no mivimbona n'ireo ela vola efa nangatahako taminao fa antoka raha hiavitra ny enjana kokoa io. Mila manaraka izay nolazaiko manaraka eto an-tsaka sy an-tavan-droanao raha tsy tianao tsy hisy rimbana ny amin'ny zanako vavy. Eny re tompoko. Ka ahoana? Ka zaho ary nisy fa ino tsara.
eny ary tompoko ka nanahoana lokalize ve le antso nataony sa mbola tsy nety any tena enjana ry zalahy ry komisera fa ahoana ary fano ka tena hainy tsara ny manafina le antsoko tsy misy irika mba hahafahan'le solosaina namototra n'le antso hatrany amin'ny toerana ny eviny mihitsy na mety le fitaovana tia mihitsy ngamba tsy mamelika asa aloha tsy maintsy le kely be tratrany hoeritreretana ihany zany ataontsika fitaovana hitana tamby sy ireo jola reoko efa navoaka ny setiko moa zany le fitaovana nafarako iny le pisonombo ve ie le ho ampiasaintsika amin'ny kely be tratra efa io le izy ka efa io fa ampatsahivoko anao ihany aloha andre matoko komisera fa mbola ho anaty andrana tanteraka io fitaovana fanarahandy omby io a tsy azo antoka zato isanjato araka izany ny fahombiazany fantatro tsara zany ka kanefa zara zaloha misy an'io fa mila mivonona amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy le tsika ary ny fanatsofoana le puisy amin'ny kely be tratrana ihany no no vahaolana ahafahana mamantatra an'izay aleny rehefa izy anafika ny tamy iny maro zany dia manaraka fotsiny tsika avy eo zay mihitsy tena mitomantsako izany mandray ilo ritovo a tsy hitako tsony izay atao azy mety le atao tanaty selula koa ngambany tsy mahazatra azoko izay mety mampitomany an'le rio zay tokoa ngamba iza tokoa moa nanapo hoe isedran'izao sahady zazakely ty nefa zazakely vao firy volana monja tafio lamba fotsiny izy rotsongaina fa mangatsika efa reo daholo koa ny fitaovana mety ilainareo mandrapahavitan'ny ady atrehana ato dia ahoana le tsoribainina kely any dada aza matahotra fa dady ety iaralahy aminy fanangina vetivety teo rehefa andresanao indrengety ilokely ny dada sy neny ty mbola manao voatoerana fotsiny moa sady zany ry dada zany mihitsy ka hoay ary efa nitsahatra tsy kelikely any anga le tomba amin'ny valalana alika fa aloha no hodiko amin'izay mivaravarany seliny le dia tery tsara ny fanalahidy misy dobla koa matsy any amin'ny mpiambina ao tsara ianao ie ao ambatika kely ihany izay fa aza manandry zay eny ary teny efa miodiodany amin'ny manodidina ary le biby fa efa nangina daholo ny alika zany tokoa fa misy mitsaitsaika any ivelany any vonona tsara se efa hiditra ty mihitsy mantsy le izy vonona tsara ka zany fa mialoalo manoloana ny varavaranao zany le izy ry fano iny fa miditra ny varavarana alamaloha zay re raza koa fa mba biby iny ny ty tena miorona marina ny odidohako voajereny fotsiny komisera iory zay ny kely be tratra aminy kely be tratra de 0.0 moa zany satria efa lasa telo ny lohany jereo tsara mangovotra marina sady trerina mampatahotra foana angely izy fa inona ary tia mahazo an'se zao visy vo aza mipaharaitra tahako zao loka marina courage lesy ry fano tsy misy resy tsy miajako eto fa tao mandinika be an'senge izy zany tena tsy haiko fa mety mbola tadidiny tsara angambany tadidiny la ve ty toerana ty loha lisa moa zany ny resahako eto satria efa loha anankitelo moa zao mahalona ana eto tato no aza olona ny olatra manandreffolona io tato koa ny satarako ny fandresena mahalona ny ady ka mino aho fa ato koa ny azao ko an'izany fandresena zany manaraka rombotra be nge izy zany sady manato namoramora ihany fa tandremo tifiro amin'izay ry zalahy zany azo tatazo ohatray fa tena tsy misy fetraka any amin'ny mihitsy komisera tsy mahampiotsona azy akory ny tifitra rehetra ataonydry zalahy teo tena reto ny fofotsiny no ranoranony oatra ny andrapaka marina mafy raha tsy hofatiny etontsika ary inona koa zany ataon' zany tena enjany ty to
toa navoaka ny tsirairay tamin'ny alalan'ny masokodiny daholo ireo balany tifirana azy. Izany fijeriny ohatran'ny hoe manadroadro antsika mihitsy ne izy zany e. Tena enjany ty fa ny kombona vetivety teo daoloko ny faritra ny vatan'izay ny voan'le bala. Eto zany no alalana raha mandaitra tokoa reny bala vola fotsy reny atsy. Zany mihitsy. Rehefa tsy misy dikany ihany moa zany ny bala tsotra. Fa milohan'izany aloha dia tsy maintsy manakaiky azy mba ahafahako manatsatoka an'le bus e. Izany tokoa. Telo no izahako atsatoka mba hisy ipetaka na dia ray rehefa tsy hoe very fotsiny. Toa sarotra ihany nefa ty raha ty raha izao a. Amin'ny fomba ahoana moa zany ny anatsatoana an'le bus amin'izao a? Raha mba raha ihany mantsy ny lohan'ity biby ty dia mba azo eritreretina ihany fa telo be izao nge ny lohan'ity e. Rehefa tsy voakaikitry ny ray zany dia voarapaky ny anankiroa aza mikoroapaka loso e. Tsy maintsy hifanandrana ny vatana aminy aloha ahafahana manatsatoka an'ity bus ity. Ka rehefa mitena hoe sakosy tonga dia tifiriny sy avy tany amin'le bala vola fotsy kely be tratra. Eny are. Tandremo sao dia izany ireny tifiriny sy eo a. Tsy ihany ny bala fa mbola lava ny ady hatrehana. Voaray izay komisera. Na dia izany aza aleo ataoko tanana ihany ty atsolanga vola fotsy ity. Ataoko atezana kosa le tsatokan-dramena. Lasa zao a. Maro zany e. Tsy matao maso mena ny aty lesy a. Manatony lara sa e. Toraka teny amin'ny komisera marina le biby. Ary tena matanjaka tokoa izy zany a. Sofa hainy komisera tsara mihitsy ny miala ny lohan'ny tady andrapaka azy. Io tokoa fa mitsovaka izay faritra asiany komisera amin'le antsolanga vola fotsy. Mamoaka entina ohatran'ireny hoe voararaky ny asidry ireny mihitsy izy zany a. Nainaina mihitsy le kely be tratra. Fa ny fony aloha dia tena arova mafy mihitsy a. Ireo lohany miisa telo kosa toa tsy azo mihitsy raha izao fandehany izao ka. Dia amin'ny fomba ahoana moa zany ny ahavitana anapaka an'ireo loha telo be anankitelon'ireo itifitra amin'izay ve zay komisera sa ahoana? Teny efa maratra be nge ianao zany e. Tsy mbola arse a. Zany ve? Marina mafy fa tsy feno rano solitika sady ny karo. Alefa amin'izay le sakosy brigadier. Efa ela ny andrasako an'izany e. Zany amin'izay ary ny mahafaty e. Teza amiko mbola gadoany. Io tokoa fa konaina ohatran'ireny alika voatapatrambo ireny. Iny koa fa miataka moramora sady miampanampana tsy mahita izay lalako ombaniny izy ty a. Jerenareo. Dia mbola sahanatona ihany ve io izao e? Izy ty aza totra miemtrako. Mandaitra tsara le basy vola fotsy. Ohatray, tsy nisy ray segondra akory marina dia mivoaka amin'ny varavarana izy. Tena vaky ny hatramin'ny varavaram-pitaratra matevim-be mihitsy arako. Dia inona amin'izay moa zany ny atao e? Sa tonga dia roso amin'ny fanarahan-dia? Tonga dia velomo fiara arse a. Za aloha hijery azy mianaka kely vetivety fotsiny. Eny ary komisera. Andeha hijery an'le solosaina ihany koa aloha zany izao e. Eny ary e. Tovo, tena nitaitaina mafy mihitsy ateto. Efa lasa angala izy teo. Toa tsy reko ny herina tsony manko. Tsy sahaveriny intsony ny ronotsongaina. Raha amin'izao aloha izay tokoa aloha fa mandeha ny fotoana e. Lasa zay. Bisondry. Dia mitandrema ihany tovo a. Mivavaka ho anao foana za silo kely. Ena ke malala. Efa io koa nory volana ampianareo ao. Misy mpiara-miasa amiko hafa koa eo ao velany eo dia ao misy zavatra izerenareo e. Zay fa lasa. Eny ary. Zay ry nory vola. Arao mahatsara ireo vaty aman-janakireo. La raha mifindaiko moa tsy miova fa iny ihany ka raha misy zavatra hafahafahiana dia atsoa. Dia misaotra anao koa tsy nanarany eto amin'ny sarotra. Zay fa lasa. Ka hoana? Miseho misolosaina ve? Ie. Ary mila mandeha manaraka azy zao dia zao ihany tsika fa ainga hampandeha be nge le kely be tratra e. Jereo amin'izao findra le teboka menamena kely ato amin'ny écran solosaina izao. Ka aleo ary aloha zany raisiko ny familiana e.
dia sy mitazona ny solosaina. Tsaratsara kokoa mantsy ny rahalala manivaka no atorony sy andao ary mahitsy miana varatra foana aloha tsika. Ary ohatrany maheno zavatra mikasokasoka ao avelany ao zany tohatrany hoe famindrarahana feona rojo mitarika zany le izao anao izay laisana. Sy maso kely aloha fa tohatrany misy tsy maty lolo tonga dia alefaso elo lalana anareo ny alika. Fa midikina tsy mety andeha ahoana koa reo alika ireo fa misy inona tohatrany mangovongovotra zany faindrinesako ny feo anareo misy biby fa biby inona ohatra fa biby inona ny avy zany andraso idinako any mihitsy zalahy retiko tsy azoko mihitsy keo laisany. Tsy haiko hoe inona ny biby mampatahotra ny zalahy ato. Ohatra io arin'olo fa biby inona koa ty maity sady rona be tiry zalahy sary toa anankitelo ny lohany. Tray ino fa manatony aza misy mitsitsitsy mihitsy zalahy tonga terarafo to bijabija ny andrataka mihitsy izany asio. Jesosy inona dahoany ary samy bazo mipopoka be any ambadika an'izany. Aiza ary zao dada amin'izao tena matahotra. Aleo akipy mihitsy ny maso dia tapenana ny sofina fa tsy te hena ny sambo miorakoroka matsavina be izany saka. Papa sipakelo papa tsy mafoy papa amaraina. Ary ohatry ny mandre bobasana izy zany rofany hoe afa-tsy amin'ity tranombola mirehitra jirito zany raha mifahinoko azy. Tena misy fifampitifirana mihitsy ao komisera. Sady ao amin'io trano mihitsy ngeny mijanona n'le kely betratra raha araka ty asehoan'ny ato anaty solosainy ty zany. Aleo ary tonga dia ajanona eto akaiky itany ny fiara dia vela kosa ny solosaina io izay navotana ny tampolo izao mila hiverinako. Marina zany dia aiza amin'io trano ngezabe io nefa ny mety misy azy raha ny fahazahoako azy aloha dia mino fa amin'ny riana faharoa iny nohatra ny nandrenesako an'le feona pobasy teo. Jereo ngefa vakiny akamaroan'le fitaratra efa ty aloha ty ny vavahady ary lasa hoe tsy midy izy zany ka olona saikitsoka nge zany ty mitsiraraka akeo ny vavahady ary tena tsy mahatsiaro tena angamba izy zany sady to very raha be mantsy raha mifandiniako azy tena mihosin-draha mahatsiravina be azako ary andao hiakatra malaky amin'izay fa malalaka ny lalana ka. Tena tsy mamela mahazo mihitsy marina le biby hafahafa to tsy andray rambala koa nefa enjana be le izy saika maty ny daholo ny vatan-datato miosin-draha tanteraka ny hevitra fihinary ny tena tadavin'io biby io zave ohatra ary to manatona ange izy zany tsy misy manaiky ovin'olona mora foana amin'izao leseo zany ary lo tatazo zany ke mbola izy ohatra ary tena tsy misy dikany amin'ny mihitsy nge
Miranirano mahatsiraviny reto nifiny. Dia anao faty nyity eto arazao toy. Tonga aty amin'ny rihana faharoa ihany tsika. Jerenao nge komisaira feno olona midaraboka eny amin'ny gorodona. Asa raha mbola vely ireo na tsy fa to raha mandrika fotsiny mameno ny trano Sasan'izany moa dia efa tsisy lohan'ny tsony mihitsy. Dia aiza amin'ireo efitra marobe ireo moa izany nasindry-jalany tamby sa ve tereny tiraka lahy tia mivalapatra amin'ny tany ity hanondro antsika misy azy? Mety koa izay. Ohatran'ny raso sady ohatran'ny mbola mahatsiaro tena tsara mantsy izy izany Eny tokoa. Andraso io kitika kely Matao asa mandany andro amin'izany any ambadika an'izany tsoa fa ohatran'ny misy olona mioraka nge izany fandeha lojo ireny Mino aho matsy fa any tambo matoa manafika any le kely be tratra iny. Ohatrany hoe feo an'le rangara tsy fanahy be iny izany eniko mioraka tao ambaravarana teo izany. Eniko ihany na dia efa tapeniko aza ny sofiko fa misy inona ary ao ivelany ao Oe, izany fa misy manokatra ny varavarana. Andriamanitra fa iza io manokatra varavarana io? Biby mainty be fa tsy io ve le biby hitako tany anaty nofy Ie, tena izy mihitsy io. Neny tena mangovitra. Marina mafy raha tsy le kely be tratra le tazako niditra tao amin'ny tsy efitra itsy teo Tamby, tsy avelako ho fatin'ny biby izany ny zanaka. Za tokoa se mandeha amin'izay miseverina dia velominy mpiara fa ho lany fotoana be tsika fa za navitra ny Tamby. Sûr ianao fa ho vitanao rery izany Aza manany amiko sery fano Oka ary andrasako any anaty fiara izany nareo mianaka Avoaka ny ataony farak'izay maranitra marina ny olo. Dia iny le izy fa mijoro ohatran'ny olombelona. Tadiava latao lainina moa izany ny zanako le tsy valary ty Dada, tonga ihany ianao. Matahotra dada. Mangina amin'izay zanako fa efa eto dady iaronao Oay, tena mitady etoraka eny amin'ny Tamby any izy izany Fahitako ngamba hoe manana fomba andresena za dia tsahany anatonana firy. Zany any lany tifitra mandrivorivory le ty miseho be lo loatra. Tonga dia manatona ty Tamby rehefa mitelefika izy zany lerany tifitra fameny iny fa nitsovaka ny nofony. Ary to fetsy mody mijoro manandrefy any Tamby foana angaraina. Iveriny fa tsy mahay mikendry tsara angambany ka tsy avo azy fa ny zanako ny dia tavinovo. Tsy fantatra elanga fa ty rery dia litany ety Zany indray ary manatonangina amin'izay ianao ry Tamby manatonangina ety ianao. Eo, tonga dia mikarata babeko. Oay, iny fa miarina andraina izy tady sady tady anenjika tsika. Aza matahotra tsony ry tifiriko avy hatrany raha mbola manaraka antsika eo. Eny ary aleo akipoko indray izany masoko. Ino mivoaka tao iny ihany marina komisaira. Efa iny ambabeny iny koa Tamby. Tonga dia midirina anao komisaira. Ao tonga dia eto farak'izay mafy ny fiara brigadier Fano. Eny ary fa tômôbilina fitondra marary angaty nentinareo ty ry tady. Ambulance ty ry Tamby io ny nentinay satria mba matevitevana. Mety sarotsarotra ho azy mandoaka amin'ity manko. Oay, efa zany mijadonao ambony tafon'ny tômôbily izany indray sahady nge le kely be tratra ry komisaira. Avy no miakavanana ny fiara brigadier Fano. Eny ary dia ahoana izany le planina ka angamo tsy hoe
any amin'ny selulna ny komisary andray izy no fandrehantsika sovonoana ka tena mety tsy ho tonga nytonontsika fa nitafo ary tefa voatrobany sady aloha tonga dia miroso amin'ny plan B tsika ny ambina balavolafotsy koa tefa azo isaina plan B ie ilalana iny e ilalana efa tsy miasa intsony foana no izoro e tapaka angety ilalan'ity rehefa oloha kely ao e sady lalina ihany le atsanao alohan'ny faran'ity lalan'ity ao atao fotsiny izay asaika ataon'ny sery fano mimana fotsiny se fa hitsoraka avy ato anaty fiara rehefa manakaiky ny atsany sika fa inona loatra reny ao andohan'ny tinga komisery ity io manatsoraka hono rehefa manakaiky ny atsany tena io tafiditra io le bibirdada avy anao tafiditra fa vomaika mety zany akia jery aty amiko daholo angery dada masony eniny anao ty gilet matevina ty dia akopy maso manatona raha mbola tsy ampy alany fery tamin'ny vatan'lay iny fa manatona moramora nay mianaka itsafaraka izay mafoana brigadia ok aiza moa le atsonaka teo tietoka zany ary tatazo e kay sarangotra marina ny tanako saika anatsatoko ale atsonaka teo tena fotsitra mihitsy moa le antsy aty an-tanako ny tanan'olambirena melonoko kay tena sary ny felatana marina ny tarihako manontolo sady fehezany farak'izay mafy mihitsy kay aleo rangaro raharotina apetraka amin'ity tana mamelolohako ity menoty volafotsy mbola afaka mihetsika tsara matsy ny tanako avy nila menoty apetraka eto amin'ny tanany ary nilany kosa apetraka eto amin'reto karazana lavaka amin'ny rindrin'ny fiara reto tonga dia tsy afaka tsononao amin'izay ohatray ary inona ary tia nataon'ny komisery tona sy ny menoty ny tanan'le kely be tratra ilany ary napetany amin'ny rindrin'ny fiara kosa ny tanan'ilany misy menoty tena kikika tsisy ohatr'izany mihitsy le kely be tratra mitsovaka ohatran'ireny rarahana sidra reny ny tanany nasian'le menoty teo izo itsony ilany e oay tona notany hatramin'ny tanan'ilany marina le faritra nipetrahan'le menoty teo amin'ny fiara ary tena maranitra be ny izany hono zany tsy ela dia ho afany io fa tena ho afany ty raha zao no mitoy aleo rangara loatinao mena ny fandrivorovona faratapiny amin'izao iza moa le tsatoka andramena teo sany ary le tia mifanaovam-beloma farany zay hoah izy eo e mifanaikitra mihitsy marina ny lohany anankitelo renina iny tsara kosa angamba le tsatoka teo amin'ny fony teo iny komisera tena io efa tazana io nge fefa rahan'le lalan'ity tsy afaka ho aizy antsony io raha fano mimana amin'izay rehefa hitsoraka ivelan'ny fiarintsika arynareo ka tonga dia mitsambokina sy avy eo aloha fa efa eo akankelo ingely asany eny ary dia ho sahako tokoa ve aleo raha nga votsitra amin'ny familiana dia isaoty amin'izay zany mahatoky any dada moa tamby eo ie mahatoky azy dada ao ary mamikira tsara amin'ny dada zany zanako zany dia mimana fa isaoty mafy be andrasoko afaka iny ena ty varavarana ty dia mikorisitsika isa 2 3 andao raha fano tampy tsy naninona ianao ie tsy maninona ka azy dada tsy maninona ka bozaka malembe koa ngena nameno sisiny arabe teo moriliantsina teo ka tsy dia naninona e sandriko fotsiny ohatry nisy kika kely komisera tsy nisy naninona ve nareo mianaka fano tsy naninona zay ka zay vo azoko le plan B ampivarina n'le fiara nisy any kely be tratrany anaty antsana kay ie ary nipoaka tokoa very se le fiara teo ohatran'e tsy nahare fipoahana akory nge zay tony tsy mbadimbadika any ambany ihany fotsiny ko dia tsy mipoaka zany
Tokony apoaka anginy fiarindry ze ratsy zany dia mety tsy ho hita popoka indray izay alehan'iny biby iny. Ka ao anatsony arozy izy ianao ny fomba hanapohana azy a mety nilatsaka any amin'ny farany ambany any mihitsy ngely tômôbilina teo Andraso ary loha zay hiarina kely teto mihitsy mbola misy basy ve any amin'izay? Mbola misy ity ka fa mety vitsivitsy sisa mibala ato anatiny ity omeo aty hoe dia lampy koa omeo anara misy andraso ty ary fa tao inona daholo reto kay ndraso fa ho azo amin'izay misy maharary koa kay zany tongoko zany kay fa ho aiza nefa ianao tena tsy nenono marina fa lasa izy nanatona amin'ny faran'le lalana tonga etao anty io le fiara to tsy nirehatra tokoa andraso hidinako eny ambanimbany eny mihitsy ka fa ho aizy dada lavaka benke io vetivety fotsiny akia fa inona indray ary ny eo andohan'ity commissaire ity mitandrema ihany fa somary kisilasila ihany nge zany tany zany ianao raha teo tsy mahavita mijoro tsara aza manasy efa feny zava-maniry azo hitazomana be dehibe rato ka mahita tsara ny réservoir aloha treto amiko andraso amin'izao ary inona ary zany ataon'ny commissaire zany to le fiara indray no tofiriny oay ary misy zavatra mikiofokofoka ange avy ao anatin'le fiara zany marina mafy raha tsy le kely betratra io mba mahafiaina koa zany raha biby tena ho tafavoaka ao ihany io raha zao no notoy marina kely sisa zay vao azoko ay ny réservoir an'le fiara ka izany nikendreny eo tia kosa mamarana azy zany are oay tena nirefitra marina le fiara nirehatra nanaraka an'izay koa le kely betratra mahatsiravina mien'ny kikikany iny fa nidaraboka tamin'ny tany vita amin'izay kosa angamba ny momba an'io ka zay vao tena maty tapitra treo ny amin'ny kely betratra oay nitolefiko dada ary tonton eny tokoa dada fa maneno dada tonton fano aza mihetsiketsika eo mihitsy aloha ndry fa zany ao ndeha hijery azy eny zeny ary io fa mikofoko dada azy neny eny tokoa misaotra an'Andriamanitra tampy dada avotro ihany le zanako voaka mpandresitsika ary dada voaka mpandresitsika notsongaina efa ty sady koa ianao foana ianao hoe atianareo dia namonjy anareo taty ny masaka tao an-tsaiko moko tsy andrinay mianaka ny ala tao anatin'le selula manara-penitra nametrahanao anay iny ary lasa iza tokoa moa zany brigadier fano mbola mifanazava mitaly any hôpitaly amin'ny telefona izy ambilay ambulance napoaka anareo iny kay fa inona koa ty mampikofokofoka anao ohatr'izao samy misy zavatra ilanao efa tonga koa ny mpamonjy vona fa mandrasa kely fotsiny mpamonjy vona zanga moa maninona misy zavatra zay fotsiny ataposiny pataloha ato kanefa tsy mety azoko mihitsy ny aza hitako fotsiny kavery fa iny zany ritovo sa jereko efa ty ka inona koa reto tohatry misy rojo rojo ka fa nga moa adinonao fa tsingery taona naterahany tambo kely ny androany andrekakyo betsaka loatra koa ny zavatra tena nanakorotana saiko dia tena adingo tanteraka arabaina tokoa ary aloha ny zanaka dada sy neny misaotra ary neny arabaina ny zanaka dada sy neny dia efa ireny ny fanomezatra inona zany reto ry dada jerevaka izany ako oay
Torotso dia inona ty ray ty? Vangovango e sady volafotsy daholo reny. Vangovango? Fa inona moa samy vangovango ry dada? Bracelet re ve misaotra betsaka ny fanomezana sy ny firaritsory dada sy neny a. Andrasy fa izao ihany reto dia anaovako dia tsy esoriko tsony a. Anaova hoe? Ay e, mahafatifatika any ny sipakelin'ny dada. Natolotry ny 11 du paradis groupe ho anao teo ny fizarana faharoa tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe I kely be tratra. Tantara nosoratan'ny Toko Gérard Rabemanantsoa. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Aina Fity, Aina Razafindrakoto, Tovo ary Landry Steven. Nandray fiosiana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.